On tient à convoyer encore à travers cet atelier nos inquiétudes par rapport à l'impunité face aux délapideurs de nos ressources naturelles. Raha ny atrikasa androany zany a dia atrikasa karakarain'le vovonana hoe SRJS zany izay vatsian'ny IUCN avy any Pays-Bas vola zany miaraka amin'ny WWF avy any Pays-Bas koa. Dia le atrikasa androany zany a ny tena antony dia fanamafisana ny fahaiza-manao ny fahafantarana ny lalàna sy ny fampiarana ny lalàna misy eto amin'ny firenena aloha voalohany indrindra zao misy zao teto amintsika zany a ary izy ity dia iarahana amin'ny ministera ihany zany satria ministera ny mpanao ny lalàna sy ny mpampiatra ny lalàna amin'ny ankapobeny fa ny firaisana amin'ny firenena sy ny sehatra sy miankina manano fotsiny zany amin'ny fomba fanatanterahany azy eny an-tsehatra zay moa mitabataba eny foana hoe efa hopotika tanteraka zao ny ala-voajanahary eto Madagasikara tao anatin'ny 5 taona lasa zay dia tena fandravana tsisy ohatr'izany mihitsy ary ty sarotra be mihitsy ho an'ny sampanaraha-panjakana dia mampiatra ny lalàna amin'izao fotoana zao ao anatin'izao fotoana politika be zao ny amin'ny resaka fifidianana dia misy ihany koa zany ireo manam-pahefana sy olom-boafidy izay manara-patitra zany ilazana azy ngiaka satria ny fanjakana lasa mifantoka betsaka ny fifidianana aloha amin'ity fanjakana andranoty dia misy manara-otra izay tokony hijoroana ihany sy ampiarana ny famaizana tokony zahazany zany.